Record FM manolotra anao mandritra ity herinandro ity. Isabelle. Nosoratany Rado Andrianiaina. Armampionina. Lany Rakotoarisoa. Ny volatiana Rajoelsoa. Nofy. Io ravaka. Soma amin'ny rina no anome aina ny tantara. Nandray feo sy nanatosa ny arfi. Andro fahatelo. Davida! Eny Ramse? Visy aty. Avy Ramse? Ahoana izay Ramse? Efa nidiny sy tsara ny vavady alina. Eny tompoko. Efa nidiko tsara ka sady verifiandreo foana vao miditra rehetrany. Fa ahoana Ramse, misy olana? Tsisika. Nilaza nahita olona vizivizy tao an-trano mantsy very tamin'ny alina. Nikaroka eran'ny trano nefa fa tsy nahita ninninna. Mahagaga zany Ramse. Alina tokony tamin'ny firy nitrangany izany zavatra izany ka? Tokotokony tamin'ny 7 ora mahery teo e. Tena mbola mipetraka teto ivelany teto foana angia tamin'izany. Mbola niodidina eran-tanàna vao niditra ny trano ihany koa. Manomboka sao dia mila mailo e. Ie. Manova fisafona isaky ny atsasakadiny izay ny ilana sy eto. Voaray misy etova. Sady efa vaky foana koa nge ny alika amin'ny alina. Na amin'ny eto andro aza dia aleo hivaha foana io alika io manomboka zao a. Voaray misy etova. Misy olona tafiditra ny ato trano. Rehefa nkarona dia tsy misy ninina kory nefa. Esy. Madame Isabelle letsy zany raha tsy fantatra lary tovokely ary ty madame iaro ka. To verivery saina oatra ny variana be izy zany. Iny eny fa tamin'ny manatana. Manao ny Davida? Tsara fa misaotra madame. Misy horesahanao amiko anga? Ie. Misy zavatra tiako resahana aminao e. Eny tompoko. Saingy tsy tiako lazaina eo masony Ramse. Ento ny resaka fa miainanao Tena misy zavatra hafahafa letsy ato amin'ity tanàna ity a. Ianao ve tsy mahita olona afaka hiady amin'ny fanahy tsy hita maso ireny e? Pahita ireny tiako lazaina e. Pahita? Fa atao inona pahita ary madame iaro? Fa ianao ve mihaino sa tsy mihaino izay lazaiko e? Misy zavatra hafahafa ho ato amin'ity tanàna ity. Misy lolo raha tsy mazava aminao e. Ay, dia mitady olona androka ny fanahy io hialy eto zany ianao? Tsy vita ny androka fa hanafoana azy tanteraka mihitsy. Raha oroana mantsy izy mety mbola hiverina ihany. Dia izay ny antony sakako andreny mpitondra fivavahany ireny. Tsy olana zany fa mety mahita ary. Ilay koa inga an'izay zavatra izay a. Amin'ity herinandro ity ianao dia efa mitady an'izay. Voaray madama. Tsy izaho mihitsy aloha nitady an'izany. Mitadiava fikahava ary madame iaro raha mbola mamy ny fiainana dia mitadiava fomba hafa ialana ato e. Mandrosoa e. Monsieur Touf, salama tompoko. Nampiantsa hony ianao? Ve monsieur zao e. Mandrosoa sy io ny sisa dia petrapetra. Misaotra betsaka tompoko. Ia, fa miala tsiny aloha raha nangelingelina sy tsy zany mantsy fa ohatra ny misy olana kely izay mivady io. Tsy Monsieur Touf misy olana. Olana inona hono zany? Tena misy zavatra hafahafa sy amin'ilay trano Maninona? Misy zavatra hafahafa? Zany Zavatra hafahafa hono ary Monsieur Touf tsy aleo tonga dia tsorona mazava ny resaka. Hoana re zany raha tsorona mazava sy misy lolo ao amin'ilay trano namidiny sy taminay zay ngamba. Tena zava-baovao misofoko indray zany Zay mihitsy ny antsoko sy aty io. Voalohany indrindra aloha dia somary sorena kely any tokony lazainy sy tsara fa misy lolo io trano tany am-boalohany ka anjaranay ny nandinika raha hividina tsy an'ilay trano. Monsieur Touf tsisy fantatro ange zany zavatra lazainao zany. Atray. Tsy misy tsinika ihany koa.
Satria tsy izany tompon'ny trano fa mivarotra ny trano fotsiny nataoko. Raha mipetraka tao mantsy dia tokony ho fantatro hoe nisy an'izany tao. Zangetsina mihetsiny ianao saingy mitaraina amin'ny zava-misy iainanay ao fotsiny ena vadiko moa zany raha marimarina kokoa izy ny tena isehoan'ny ololo io ary nazaza lasa matahotra mijery ny fitsiny amin'ny alina. Efa ono manahoana zany ny fitsiny amin'ny alina ary misy etofo. Mitsangana eo anjoro-trano izy dia eno miteniteny tsy aky-janony io Zany tamin'ny voalohany tsy nalala fa taty afara vao fantatro fa tena misy miresaka aminy mihitsy. Efa ahoana ny ilazanao hoe misy olona miresaka aminy? Ka nitony anaran'olona izy ary ny anaranao no tena voatonony matetika hoe misy zao no varotra anty taminay. Tsy nalala inona izay. Misy oranao amin'ny trano fa efa lasanay ny trano sy ny sisa Tena mba hafa koa zany ry misy etofo. Ka zany zany nataoko fa olona mirediredy tahaka ireny olona manao fireny ihany izy taloha kanefa ohatra mifanaraka tsara ohatra ny olona miresaka ny zavatra lazainy. Teo no natsapako fa misy mifamaly resaka amin'ny mihitsy Ka inona moa zany ny tokony anampiko anareo mivady ho anoloana an'izany zavatra zany? Vonina ny anampy anareo foana mantsy. Hitadiavim-pahita aloha zay ry zay zao ny hevitra tena tapaka mivady hoe ato mihitsy aloha zay elany eo avelo amin'ny trano ipetrahana io. Tsy olana zany fa misy olona hitako izay raha izay nampilamina anareo mahay io raha matoy ary azoko antoka tsara. Tena makasitraka ny amin'izay aza atao ela fa raha pitso ihany dia ilaiko tonga ohatrano izay olona izay voaray misy etofo Isabelle. Nosoratany Rato Andrianiaina. Lara Kotoarsoa, ny Volatiana Rajoelsoa, Nofy, Io Lavaka, Zoma amin'ny Irina, nanome aina ny tantara.